Salama daholo androany isika dia ndao ara ho lazaina amintsika ireto tsara ho fantatra ireto. Nisy sy ny ray aman-dreny izay namono nahafaty ny zanany izay manana fahasembanana moa ka nalatsaka izy ireo tao anatin'ny lavadrano moa izany zanany izany izay renim-pianakaviana sy ny vadiny moa ireto namono zanany sembana ireto ka tratra ny mpitandro filaminana moa izy ireo ary avy hatrany dia nidoboka any am-ponja. Anatsiranana indray raikitra nisakoroka tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Fifamoivoizana samy manao izay tiany atao ve sa ahoana. Resaka telefirika indray mangina be iray volana aty aoriana ny andrana. Tontolon'ny fampianarana mihena hatrany ireo mpianatra siantifika. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amintsika tomatatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Anantsiranana raikitra nisakoroka tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Araky ny efa hitantsika tany Antananarivo moa efa nisy ihany koa izany sakoroka izany tamin'izay fiangonana Jesosy Mamonjy zay noho ny raha tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samby mpitarika an'izany fiangonana izany ka mahatonga anireo mpino lasa miady ary misy fikasihan-tanana mihitsy moa izany ka tsy maintsy nisy ny fanelanelanana izay nataon'ny mpitandro filaminana mba handaminana an'izay raha izay ka raikitra ihany koa ny tany Antsiranana amin'izay fiangonana Jesosy Mamonjy zay ka noho izay dia maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe fiangonana ve dia natao andeha hampiady tahaka an'izao. Inona ny tena marina ao ambadika an'izao savorovory lava izay tsy mety miravona ao amin'ity fiangonana Jesosy Mamonjy ity. Hoy ny rehetra raha nametra-panontaniana izay. Izao ve ny tena hoe sitrapon'Andriamanitra ary izao ve ny atao hoe fivavahana ka lasa mamoaka ny endrika ratsy tahaka an'izao. Aza mba atao fitaovana tahaka an'izao ny fiangonana hoy izy ireo hatrany fa lasa mahamenatra. Eo amin'ny resaka fifamoivoizana indray tany am-piantohana dia mazava tsara ny fomba fampiasana ny lalana ao Anosy kely, Anosy be, Anosy zato iny. Eny amin'ny trottoir ny mpandeha tongotra ilay lalankely roa any amin'ny sisiny ho an'ny bisikleta sy moto izay tsy afaka andehanana mafy. Ny arabe misa roa eo afovoany ho an'ny fiara mandeha tsy mijanona. Ilay arabe roa ambiny amin'ny sisiny natokana ho an'ny taxi be sy ireo fiara mpitatitra entana. Ankehitriny feno mpivarotra ny sisin-dalana sy ny ampahany amin'ny arabe. Any anatin'ny lalan'ny fiara no mandeha ny mpandeha tongotra lasa fiantsonan'ny taxi bisikleta ilay arabe afovoany. Ny resaka fiampitana dia efa samy manao izay tiany. Tazana misy polisy isan'andro nefa neny fa dia mitohy ihany ny gaboraraka. Hiandry loza be mahatsiravina ve sanatria vao handamina sy handrindra ity fifamoivoizana sy fampiasana lalana eny Anosy kely, Anosy be, Anosy zato ity. Hoy ny fanontaniana izay napetraky ny be sy ny maro. Resaka telefirika indray dia feno iray volana katroka tamin'ny 2 Jolay 2024 ny andrana tangina telefirika nataon'ireo manam-pahefana notariny filoham-pirenena sy ny olo manan-kaja nasaina manokana. Zotra Anosy Soarandro mandroso miverina no natao ny 2 Jona. Andrana nitondrana olon-dehibe taoriny nitondrana bidon jaune. Mangina ao ny langara misa roa. Tsy misy andrana intsony tato anatin'ny iray volana ary tsy mbola nisy daty mazava ny amin'ny hoe afaka mitaingina amin'izay ny be sy ny maro. Raha ny fantatra mbola misy pitsopitsony mila alamina aloha na eo amin'ny lafiny teknika na eo amin'ny resaka fitantanana izany. Tontolon'ny fampianarana miisa 7,700 sy 7,000 sy R1 sy R1. Ireo mpiadina miatrika ny fanadinana baccalauréat manerana ny nosy manomboka anio alatsinainy 20 Jolay. Ny 7,000 faingo 7,700 no nisafidy ny sokajy littéraire toy ny A1 sy ny A2 ary ny L. Nisafidy ny sokajy siantifika ireo 3,700 sy 703 sy 400 ambiny izay marihina fa mihena hatrany raha araka ny antotanisa
azo teo anivon'ny ministerany fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika. Tena ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena anefa ny siantifika izay ho lasa ingénieur technicienne hanao ireo asa fikarohana isan-karazany. Tany amin'ny faritra Sofia iny moa no nitrangany ilay loza reny mpianakaviana sy ray mpianakaviana iray izay namono nahafaty ny zanak'izy ireo sembana. Reny mpianakaviana iray izay namono ny zanany 2 taona manana fahasembanana ny volana meteo nalevina tao anaty lavadrano avy eo ny fokon'olona no naheny fofona hafahafa avy ao amin'ilay lavadrano ka nampandreny ny polisy. Nilaza ity ramatoa ity fa no ilay fahasembanana misy eo amin'ny zanany izay tsy afahany mandeha antony namonona an'io zaza io. Nambarany ihany koa fa nisarahany vadiny izy ka lasa vesatra ho azy ilay zaza ka novonoiny. Nosamborona moa ity renim-pianakaviana ity sy ny sakaizany ny 17 Jolay lasa teo iny ary avy hatrany dia nidoboka amponja moa izy ireo taorian'izay fisamborana azy ireo zay. Ka na inona ny fahasembanany ilay zaza olombelona ihany io ary tsy azo atao ny mandatsakain'olona izany fa mampigadra izany satria mitovy amin'ny ireny habibiana izay ataon'olona rehetra ireny rehefa mandatsakain'olona izany. Indrindra fa zanakao naterakao ka novonoinao faty tahaka an'izao dia somary mampalahelo ihany izany ary tena mahavaky ny fo ary toetra izay tsy tokony hananany ray aman-dreny izany mamono zanaka izany satria matoy ny zaza iny teraka eo dia efa izay no sitrapony ao ambony ary na dia manana fahasembanana aza ilay zaza tsy tokony hovonoina izany fa rehefa tsy vita fotsiny no nitaiza an'ilay zaza dia tokony naterana tamin'ny rony akany izay mpitaiza an'ny zaza isan-karazany irony fa tsy nivonoina tahaka an'izao. Samy olombelona ary samy mitafy finofa mandra ka tsy tokony famono tahaka an'izany. Ny amranantsika azy dia ny vaovao malaza avy any ampitan-dranomasina any avy any Amerika, Etazonia no marimarina kokoa. Tsy ho kandida ny filoha Joe Biden. Aleko mifantoka amin'ny famaranana fotoam-piasako hoy izy tao amin'ny tambazotra sosialy anankiray. Ramatoa Kamala Harris izay filoha lefitra no heverina fa kandida mety amin'ny antoko demokraty hifaninana amin'ny Donald Trump ny 10 Novambra ho avy izao. Andrasana izay mety ho fanapahan-kevitra ny antoko demokraty any antoeranany amin'izao fotoana izao. Nandray an'ity fanapahan-kevitra ity moa ny filoha Amerikanina Joe Biden izay mbola ampirinasa amin'izao fotoana izao noho ny fahatsapany fa efa maro ireo vahoaka no tsy hifidy azy intsony ary maro ihany koa ireo vahoaka no tsy afapo tamin'ny fitondrany ka naleo ny tsy hirotsaka intsony raha izay fanapahan-kevitra izay noraisiny zay fa na dia hirotsakeo aza izy lasa toy ny mamita tena ihany. Ka manoloana izay fanapahan-kevitry ny filoha Amerikanina izay moa maro ireo mpanara-baovao manderan-tany indrindra fa ny aty Afrika sy ny aty Madagasikara no nametra-panontaniana toy n'izao hoe asa raha mba hoviana re ny ho an'ny Madagasikara na koa ny ho an'ny Afrika iray manontolo ho isy filoham-pirenena hanapa-kevitra tsy hirotsaka fidiana tahaka an'izao rehefa hitany fa tsy nafapony vahoaka ny fitondrany. Io ny fanontaniana mipetraka amin'ny besiny maro. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nay amintsika sy tao matapatagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.